Mibioan Jehovah ary tany rehetra, manompoan Jehovah amin'ny fifaliana, makanesy eo anatreny amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra. Izy no nanao antsika ary azy sika dia olony sondro fiandriny. Midiro mivavahadiny amin'ny fisaorana ary okianjiny amin'ny fiderana. Misaora azy mankalaza ny anarany fa tsara Jehovah, mandrakizay ny famindram-pony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Iaraka ivavaka isika tompoko. Ray be fitiavana any an-danitro, misaotra anao izay ny amin'ny fotoana omenao anay amin'izao sabata izao. Asandratra ny voninahitro tompo ary mamindrafo mamela heloka anay ianao, manamasina anay tsiraray avy ary avelao heloka zahay. Diovy tanteraka sasao ary ny fahasoavanao aminay. Ekeo zao fanompoam-pivavahana izay atao ankehitriny izao ary atreo amin'ny fomba manokan'Andriamanitra. Tononinay ny vavaka rengatanay nonony amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Man'Andriamanitra rery ny voninahitra. Miarabanao amin'ny fomba manokana nahatratra izao famaranana ny herinandro fiaraha-mivavaka izao. Ary antenaina fa hitondra hery vaovao anao indray izany fotoana izany. Dia ao aminao mandrakarivany izany tokantranonao ny afatra ary indrindra anavao sy anomeanao hery. Amen. Saveu camira ni fana vutandeibe saya mutena marube devitare camidera saya mutena marube devitare camidera. Panavuta natia nefitaziza irawambande anana irasuni ziuna irawambande anana irasuni ziuna. Zayanar mirai saveu camira derau famedica ilai nanavu janare derau famedica ilai nanavu janare. Mandeni tenisu we manatuna isa ani unitumbu mafidi mi fitiava ni vali mi fiderani tuila mi fitiava ni vali
raha mbola eo am-pitsanganana sika dia manasanao amaky ny ao amin'izay voasoratra ao amin'ny Jaona toko fahaenina. Jaona toko fahaenina ny andininy fahaefatra amby roapolo. Jaona toko fahaenina ny andininy fahaefatra amby roapolo ka hatramin'ny fadimy amby telopolo. Rehefa hita izany dia efa kitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Koa noho ny hita vahoaka fa tsy teo Jesosy na ny mpianany dia niondrana tsambokely izy ka nakany Kapernaoma nitady an'i Jesosy. Ary rehefa nahita azy teny ampitany ranomasina izy dia hoy izy taminy, Raby oviana ny tonga teto ianao? Jesosy namaly azy hoe, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, mitady ahy ianareo nefa tsy noho ny nahitanareo famantarana fa noho ny nihinananareo mofo ka voky. Aza miasa azo ny anina mety ho levina fa ny anina izay maharitra ho fiainana mandrakizay izay omen'ny zanak'olona anareo. Fa izy no nasian'Andriamanitra iray tombo-kase. Dia hoy ireo taminy, inona no ataonay mba hiasanay ny asan'Andriamanitra? Jesosy namalaka nanao taminy hoe, izao no asan'Andriamanitra dia ny hinonareo izay nindrahany. Dia hoy ireo taminy, inona ary no famantarana ataonao mba ho hitanay ka hinonay ianao? Inona moa no asa ataonao? Ny razantsika ny hinana ny manantany anefitra araka ny voasoratra hoe, mofo avy tany an-danitra no nomeny azy hohaniny. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, tsy Mosesy no nanome anareo mofo avy tany an-danitra, fa ny raiko no nanome anareo ny tena mofo avy any an-danitra. Fa ny mofon'Andriamanitra dia ilay midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Ary hoy ireo taminy, Tompo, omeo anay mandrakariva izany mofo izany. Hoy Jesosy taminy, izao no mofinaina izay manatona tsy mba honoana ary izay mino ahy tsy mba hangetaheta intsony. Amen. Iaraka andohalika hivavaka isika. Masina ianao Andriamanitra ray eo. Koa satria masina ianao dia mba mangataka izany fahamasinana izany ho an'ny tenanay koa zahay. Raitsy to, mamelary ny elokay, mamindrafo aminay. Isaoranay ianao satria mbola nahatratra izao fotoana famaranana ny herinandro fiaraha-mivavaka izao. Tompo malalo, aoka izany fotoana izany hitondra fanavaozana eo amin'ny fiainanay, hitondra fanavaozana eo amin'ny tokantranonay, ary indrindraindrindra hitondra hery vaovao indray. Matoky izay amin'ny fitarihan'ny fananao masina fa hahatanteraka izany. Apetraka fiainao ambany fijerinao ny zavatra rehetra. Noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Sao tsika dia hiditra amin'ny fanompoam-pivavahana ny mikasika ny ampafolony sy ny fanatitra. Mialohan'izany nefany dia omena fotoana tsika segondra vitsivitsy mba azahoantsika mandray ireo izay efa nomanintsika ho atolotra. Iaraka hivavaka mangina tsika. Ny ampafolony sy ny fanatitra
Ny ampafolony sy mpanatitra dia tsy amin'izao fotoana iainantsika izao ihany vao nisy an'izany. Fefa tamin'ny andro taloha, tamin'ny andron'ny testamenta taloha izany, tamin'ny andron'ireo patriarka. Fa izay aka ohatra anankiray tsika ao amin'ny testamenta taloha mikasika ny Jakoba tao Betela. Jakoba tao Betela dia nisy zavatra nitranga. Hitantsika izany ao amin'ny Genesis toko 7:20 andiny 2:20. Genesis toko 7:20 andiny 2:20. Vakitsika ny teny. Ary ty vato izay nahoroko ho tsangam-bato ity ho tranon'Andriamanitra. Ary izay rehetra nomenao aho dia omeko anao tokoa ny ampahafolony. Izany ny zavatra nitranga tamin'ny testamenta taloha. Inona nefa ary inona no toe-tsaina tian'Andriamanitra hoe tsika natanteraka izany fanolorana fanatitra sy ampahafolony izany. Jerevantsika indray ao amin'ny Korintiana 2:7 andiny 7. Korintiana 2:7 andiny 7. Irahantsika mamaky izany. Aoka ny olona rehetra samy anao izay rin'ny fony avy, tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena, fa ny mpameam-pifaliana no tian'Andriamanitra. Izay ny toe-tsaina tian'Andriamanitra ho ataontsika raha hanolotra izany fanatitra sy ampahafolony izany tsika. Hiara-miavaka isika. Andriamanitra rainay io, saotranao izay no ny tombontsoa lehibe izay nomenao anay, ka nanana izao tombonandro izao afaka manolotra ny fanatitra sy ny ampahafolony izay nomenao anay ihany. Misaotranao indrindra koa izay no ny fanatitra izay natolotrao dia ny zanakao izany mba ho famonjenanay. Koa raisy Tompo ny fonay koa izay atolotra ianao mba ho fanatitra velona mba hakasitrahanao. Amin'ny anaranao Jesosy nangatana izao vavaka izany. Amen.
ve tsika rakizy? Mahafinaritra be ny mahita ny endriky ny ankizy mitsikitsiky be indray a. Vonona ny andray ny afatra manokana izay natokana ho an'ny ankizy amin'ity sabata ity. Hono ary ankizy, izy aminareo ankizy no tia milalao afo na tia mijery an'ilay afo mirehatra be ireny? Maromaro ny ankizy tia milalao afo fa mitovy aminareo ireo ihany koa ankizy i joafy kely. Joafy kely koa dia zazalahy kely izay tena tiany ny azy ny lalao afo. Dia faly be koa izy rehefa mijery an'ilay afo mirehatra be iny. Ary rehefa mandrehatra afo neny ao an-trano dia eo akaiky neny eo foana joasy. Indray andro rehefa nandrehatra afo neny afo kitay no fampiasan'izy ireo ao an-trano dia teo akaiky ny afo teo akaiky neny teo koa joasy kely. Inona ozy izy nareo no nataony teo? Mitanitanina afo izy dia faly ery izy mijery an'ilay afo mirehatra. Rehefa nirehatra be ny afo dia niala teo neny. I joasy kely nefa mbola tamana be teo akaiky ny afo dia niteneniny izy. Joasy, miala teo ianao miala teo akaiky ny afo ianao fa mamay io afo. Entitra be neny ny teny an'i joasy rakizy. Niala teo joasy sady ny vindavinda be ny endriny. Lava be mihitsy molotro joasy kely niala teo, nitotototony izy. Neny koa ngonongonony izy. Tsy tia mihitsy neny. Tsy mba hitany mihitsy hoe mahafinaritra any ilay milalao afo dia asainy miala eo ve za? Niala teo joasy rakizy. Fa tsy niala lavitra an'ilay afo izy fa niataka lavidavitra kely fotsiny. Ny masony dia mbola ao amin'ilay afo ihany. Ary ny tao an-tsainy joasy tamin'io fotoana io dia izao hoe mahafinaritra ery mijery an'ilay lelafo. Io zao raha mbola anipazako taratasy kely vao maika mirehatra be dia tena mahafinaritra be mihitsy mijery azy. Rehefa hitany joasy neny hoe lasa nivadika tany amin'ny efitra ambadika. Lasa neny. Ary variana tao neny nanao raharaha dia nitsaikotsaiko indray joasy rakizy nanantona an'ilay afo izay efa nibedesany neny azy. Nitanitanina teo izy ary notanteran'ilay eritreriny teo fa jereny nisy taratasy izay avy nampiretany neny afo teo akaiky teo. Niraisiny ilay taratasy ary nanomboka ny potehany dia natsipony tao anatin'ny afo. Faly ery joasy misy an'ilay pitipitika afo mivoaka avy ao. Faly ery izy fa miamrehatra be ilay afo rehefa manipy taratasy izy. Ary izy ilay nanipy taratasy indrindra no sendra nandalo indray dada. Tezitra be koa dada nahitany joasy. Nysotomin'ny dada ny tanany ary nikapohan'ny dada mihitsy azy. Tsy mety izao zavatra ataonao izao joasy Tsy azonao atao ny milalao an'io afo fa may amin'io ianao. Miala teo ianao ary tsy filalaovana mihitsy eo akaiky ny afo. Tezitra indray joasy rakizy. Na dada na neny tsisy tiana mihitsy kay. Tsy mba avelan zareo anao izay tiako tsy mba mahafinaritra anazy mihitsy hoe faly anie za eto akaiky ny afo sady mafana eo ny faly be Tezitra be joasy ary niataka kely indray izy. Rehefa hita indray hoe lasy dada dia inandray ozy izy nareo nataony joasy? Dia iveriny indray zavatra mahafinaritra be ary ilay iziko. Lasa indray joasy kely rakizy verina teo amin'ilay afo teo indray. Nanapotika taratasy ohatra ny nataony teo ihany izy. Ary rehefa lany ilay taratasy teo akaikiny teo dia nerikerika izy aizany mbola misy taratasy. Jereny ery ambony latabatra ery eo akaikin'ny afo misy taratasy napetraky neny. Ampiasainy neny rehefa mandrehatra afo. Dia ho takariko io joasy kely. Nitsinga izy nanomboka nanakatra an'ilay taratasy izy. Ary tamin'ny fotoana izay nanakarana ilay taratasy indrindra ny bolisatra rakizy joasy kely. Ary saika enjera tao anatin'ilay afo izy. Fa mba fiarovany tenany na dia mbola zaza izy dia ny tanany no nalefany mialoha mba tsy enjera ao izy. May rakizy ny tanana kely ny joasy. Ary nikikika mafy izy kay nena. Sady nitomany izy. Kiropaka dada, kiropaka neny niazakazaka namonjy hoe fa misy inona fa nanino ny joasy? Io joasy kely eo akaikin'ny afo mitomany mafy izy
ary tena nitaraina satria narary azy mafy ilay tanany. Navelany dada sy neny tomany kely tsy ho azy fa zao nanantony dada sy neny ndraika izy. Dia rehefa nanantona ny Joasy izy ireo dia sady ny ampofo any Joasy neny no niteny hoe Joasy tena tiako ianao ary fitiavako anao na tonga nandraranao tsy lalao an'io afo. Tsy tiako may ianao ary tsy tiako ny ahitanao mangiry firy tahaka an'izao sy mitomany ohatran'izao ataonao izao. Tsy anao tsony aneny tsy anao tsony mino fa tsy anao tsony ianao Joasy manomboka izao. Ary amin'ny manaraka rehefa miteny dada na neny dia ilay miteny voalohany, ilay miteny indray mandeha iny ihany dia tonga ianao dia mba mankatoa. Fa matoa dada, matoa neny miteny anao zanaka dia tena tianao izy ary te hiaro anao mba tsy ho tratra ny loza. Rankizy izany tokoa ny ataony dada sy neny amintsika ao an-trano hoe miteny dada sy neny satria tena tiantsika izy. Sambatra tsika manana dada sy neny miaro sady tiantsika mihitsy. Fa toy ny ataony dada sy neny ihany koa rankizy ny ataon'ilay Andriamanitra be fitiavana amintsika zanany. Miteny antsika Andriamanitra satria te hiaro antsika izy sady tiany raha mba ho sambatra avokoa tsika rehetra. Dia izao no voalaza ny teny eo amin'ny Exodosy toko 20 ka ny 12 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Manajandra ianao sy ny reninao mba ho maro andro ianao ao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitrao ho anao. Rankizy Andriamanitra mihitsy no miteny antsika ankizy mba ankatohany dada sy nenitsika. Ary ao ambadika izay teny nomen'Andriamanitra ao antsika izay dia misy tombontsoa be. Ka rehefa mankatohany dada sy neny, rehefa manaja ny dada sy neny isika ankizy dia ampitomboin'Andriamanitra ny andro iainantsika. Ka ny firariana mba ho zanaka, ankizy, mpankatoa, mpanaja ray aman-dreny avokoa neny ankizy dia ho sambatra ny fianakaviana tsirairay avy. Amen. Jesus
faly manoatra ny araba ho antsika rehetra indray a tratran'izao famaranana ny herinandro fiaraha-mivavaka ho an'ny fiainam-pianakaviana izao. Ny lohahevitra anatin'ny toroteny na ny lohatenin'ny torotenintsika amin'ity sabata ity dia ny hoe ny mofo izay ilain'ny fianakaviana ankehitriny. Ny mofo dia foto-tsakafo iray namboarina avy tamin'ny varim-bazaha nampiana rano ary nandrahoana ao anatin'ny lafaoro matetika. Singa anankiray tena manan-danja amin'ny firenena maro ny ho foto-tsakafo ny mofo. Tamin'ny taonjato tany aloha na taty amin'ny taonjato izay misy antsika azy dia natao mihitsy ny fanamorana mba hatongava ny sakafo na ny mofo ho eny am-pelatana ny mpanjifa. Ohatra, manao fikomandiana ny sakafo tsy mivoaka amin'ny fiara. Misy fiara izay tsy misy mpitondra akory manatitra ny sakafo. Misy ny fomba sasany izay natao mba hitondrana ny sakafo dia misy fiara hafa manokana koa izay baikona mba hikarakara ny momba an'izany. Ny fanaterana ambaravarana ny sakafo tonga ny ambaravarany mpanjifa rehetra. Ary tao anatin'izany ny fanaovana komandy amin'ny telefônina ny sakafo tatio ariana aza dia nisy an'ilay fomba fiasa atao hoe McDonald izay tao anatin'ny fitaovana raitra no hikarakarana ny amin'ny sakafo sy ny tsinjarana an'izany ho any amin'ny mpanjifa. Tao arianan'izany ihany koa dia nisy an'ilay hoe Instagram izay nipoitra tamin'ny taona 14 izy io. Ity anankiray ity indray dia asehony any amin'ny hitantsika any amin'ny sary rehetra eny ny karazan-tsakafo izay ao aminy ary manintona sy mety tsara eo amin'ny fomba filanin'ny olona izany sakafo izany. Azo atao ny mampitombo an'ilay mofo amin'ny alalan'ny lalovaina, ny karbonetra sy ny maro isan-karazany. Azo atao koa ny manampy azy amin'ny karazana fanampiana zavatra hafa mba ahatonga an'ilay sakafo ho manitra, ho malefaka, ho malemy tsara, ho azo ampiasaina ny amin'ny fahatsarana izay mety eo aminy. Ary tamin'ny farany teo azy dia efa natao ny fanamorana ka na ny fikarakarana ny sakafo aza dia efa robot no manamboatra izany sy ny mikarakara an'izany. Androany ary isika dia resaka momba ny sakafo. Ary tsy le sakafokafo, le mofomofo foana arak'izay eritreretantsika azy, fa ilay Jesosy Kristy mofonaina no antony resaka izay ho resantsika. Ary zany indrindra no natonga an'ilay lohahevitra hoe ny mofo izay ilainy ny tokantrano tsirairay ankehitriny. Hiaraka nondrika ny lohantsika hivavaka isika. Ray be fitiavana ny an-danitra ô, misaotra anao ny amin'ny teny izay atolotra ho anay indray amin'ity sabata ity. Mitenena tokoa Jehovah fa vonona ny aino anao izahay, mamela heloka anay ianao ary aoka ny fanahy ho aminay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ilay mpanao fahagagana. Haintsika tsara ny tantara izay mitranga ao amin'ireo filazantsara efatra, ohatra ao amin'ny Matia 4:12. Fa Jesosy namahana ny lehilahy tsy latsaky ny 5,000. Ary azontsika eritreretina koa fa ny vehivavy dia mitovitovy isa tamin'izany. Ary ny ankizy manatombo lavitra ny mihoatra an'izany azy. Ka noeritreretina sy noheverin'ny mpandinika fa mahatratra any amin'ny 2 alina no any nisan'ny olona izay nifahanana sakafo tamin'izany fotoana. Tsy nisy anefa teo amin'ny olona izay tonga nivory afa-tsy mofo kely izay vitsy dia vitsy, mofo 5 sy hazan-drano madinika anankiroa. Zay ny mba teo. Kanefa haintsika tsara ny tantara fa tsy mba ilay fanaova-tsakafo tamin'ilay hoe Instagram na ilay fanaova-tsakafo tany amin'ny McDonald na ilay fanaova-tsakafo tany amin'ny robot, fa Jesosy mihitsy no nanamboatra n'ilay sakafo. Ary zay no mahatonga azy hoe ilay mpanao fahagagana satria sakafo mahagaga. Io sakafo mahagaga io dia hanina izay maharitra mandrak'izay
ho antsika raha rantsika ny toin'io tantara io. Ao amin'ny filazantsarany John dia mampitandrina ny vahoaka Jesosy mba tsy hifantoka loatra amin'ilay mofo izay vao avy nyresahana teo, fa mba ahatonga azy ireo kosa handray an'ilay teny izay voalaza ao amin'ny John toko 4:7. John toko 4:7 manao hoe aza miasa azo ny anina mety ho levina, fa ny anina izay maharitra ho fiainana mandrakizay izay omeny ny zanak'olona ho anareo. Voakitika izany teny izany ny fon'ny mpiaino rehetra dia le hoe maharitra mandrakizay, sakafo maharitra mandrakizay, mety ho inona re ozy ny olona rehetra izay nanatrika tamin'izany fotoana izany. Ny mponiny Galilea dia efa niainana izany atao hoe fivoarana eo amin'ny lafiny ara-tsakafo izany. Tsy hoe fikomandian-tsakafo eny an-dalana tsy mila mivoaka amin'ny fiara na tonga ho azy na zavatra maro isan-karazany aterin'ny robot sy ny fikarakarana izay atao, fa ilay mofo mahagaga nidina avy any an-danitra. Zay zany zao no ifampiresantsika. Any amin'ny 9:30 ny resaka tamin'i Jesosy ny olona nanao hoe nirazantsika ny hinana ny mana-tany anefitra araka ny voasoratra hoe mofo avy any an-danitra no nomeny azy hohaniny. Raha lasa nabavy malala izy, fantatra Jesosy tsara io mana io, fantatra Jesosy ary ainy io, fa lay tena mofony lanitra ny tiany Jesosy apetraka eo amin'ny fiainako, apetraka eo amin'ny fiainanao, apetraka eo amin'ny fiainantsika. Mbola zava-dehibe mihoatra noho ny mana no atolotr'Andriamanitra, satria nahoana no atolotra Jesosy Kristy hanova ny tokantrano tsirairay, hanamboatra ny fiangonana advantista amin'ny tandrany andro fafito na inona toerana misy azy, na tokateny izy zany hoe tsy mbola nanambady na ny sarabady na sanatria matyvady ho an'ireo tokatrano na mpivady ny ho an'ny tokatrano ny tanora sy ny ankizy maro isan-karazany. Ry havana malala, lay tena mofony lanitra dia natao an'izay rehetra maniry azy. Mba anisany ve ianao, mba anisany ve aho, mba maniry an'izany mofo zay avy any an-danitra izany ve. Ao amin'ny 9:30 ao amin'ny John toko 9 no resakitsika. Ao amin'ny 9:30 dia zao ny voalaza fa ny mofon'Andriamanitra dia le midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Miresaka ny mofony lanitra Jesosy eto. Tsy le mofo le mameno vavony fotsiny, tsy le mofo izay eritreretina fa manala n'izay fahasairanana vetivety, fa le mofo izay tena mahavoky ny fanahintsika mihitsy ny resaka izay tiany Jesosy ampitaina eto. Zany hoe manome fiainana ho an'ny tontolon'ny fianakaviana Jesosy. Ao anatin'izany ny anao, ao anatin'izany ny raha ohatra ka mamela an Jesosy hiditra ao anatitsika isika tsirairay avy. Ry havana malala, tsy mahagaga ary zany raha namaly ny vahoaka hoe tompo ô, mba omeo anay mandrakariva izany mofo izany. John toko 4:7. Tena nangataga ary tsy tokony hahagaga atsika, ary tokony mba fanindrina lalina ao anatsika koa no hoe tompo ô, omeo anay mandrakariva izany mofo izany. Lay mofo manome fiainana. Inona marina tokoa moa le hoe mofon'Andriamanitra izay manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Io mofo tsy le hoe mofo izay mety hieverantsika azy, le hitantsika andavanandro, hanina sy ny maro isan-karazany, fa io mofo dia le karazany tsy maintsy katsahana isan'andro. Les meilleurs chemins. Ao amin'ny pejy 890 dia zao no lazainy. Manokana tena ho an'Andriamanitra ianareo raha vao maraina koa, ary aoka ho izany no fikarakarantena voalohany ataonareo. Io zany ny tokony ho fikarakarantena voalohany ataontsika raha vao maraina dia manokantena ho an'Andriamanitra. Tsy iza fa Jesosy le mofonainy, izy le mofon'Andriamanitra,
izy le mofony lanitra. Hoy Jesosy tamin'ireo olona zay niaona taminy sy niaraka taminy tamin'izany eo amin'ny Jaona 9:5-7. Izany mofonaina zay manatonatso mba honoana ary zay mino aho tsy mba hangetaeta intsony. Inona ary zany dikan'le hoe manome fiainana ho an'izao tontolo zao a, manome fiainana ho an'ny tokantranonao a, manome fiainana ho an'ny fifandraisanao amin'ny ankohonanao. Inona no hevitra zany? Eo amin'ny sehatra maneran-tany a, Jesosy lay tenin'Andriamanitra amin'ny endrika olombelona ary amin'ny mahatenin'Andriamanitra azy dia mikarakara mandrakariva ary manome an'io fiainan'io mandrakariva ho an'ny tokantranontsika, ho an'ny ankohonantsika, ho an'ny fianakaviantsika, ho an'ny fiangonantsika. Fa izy no nahary ny zavatra rehetra sady miazona ny zavatra rehetra. Zao ny zavatra voalaza manaraka. Noho ny amin'ny Jesosy a, dia tonga tamin'ny fisina ny zavatra rehetra. Ao anatin'izany ny fiainana, ny fanambadiana, ny ankohonana. Jesosy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Zay ny voalaza ao amin'ny Jaona 1 ka ny 2. Tao amin'Andriamanitra. Ary zay no mahatonga azy afaka manome sy nahary an'izao toe-javatra misy rehetra zao. Tafiditra ao anatin'izany a ny ankohonana sy ny fianakaviana kristianina. Lay Jesosy manerana an'izao rehetra zao. Lay mofo maharitra mandrakizay zay manome fiainana ho an'izao tontolo zao. Afaka miazona ny ankohonana sy ny fianakaviana. Ilay ray mandrakizay. Na dia eo azany tsy fitoviana eo amin'ny fahasamihafana tamin'ny famoronana sy ny maro isan-karazany zay tsy maintsy lalovantsika. Fa tsara koa nefa ny mahafantatra. Fa mieritreritritsika hoe efa misy zavatra maro tovizantsika alohan'ny fanambadiana, kanefa rehefa aorianan'ny fanambadiana dia lasa nisy fironana sika anontany tena tsy amin'izay nahasarika antsika tamin'ny olona, satria hitatsika fa tena tsy misy mihitsy ny fitoviana rehefa ty vita le fanambadiana. Amin'ny voalohany zany dia ohatra mifanaranaraka ho azy eny, ohatra ny metimety ho azy, fa rehefa tena any amin'ny tokantrano miseho amin'izay no maha-izy an'ilay olona anankiroa zay mitambatra. Na izany na tsy zany anefa dia afaka miaina tsy ao anatin'izany fihetseham-po, satria misy olona tady andray fanapahan-kevitra mihitsy hoe tsy mety le fanambadianay. Tsy afaka ny andray ny fihetseham-po tahaka an'izany sy maivamaivana araka izany tsika, fa aoka le fihetseham-po zay fehezin'ny fitiavana mandrakariva no ao anatintsika le fitiavana maro-po, mora fanahy sy ny sisa any amin'ny Korintianina 1:7 no mitantara an'izany rehetra izany. Ry havana malala, lay mofo ho an'ny tena manokana. Raisy ho anao mihitsy zany zao le mofo. Le mofo avy any an-danitra, lay mofony lanitra, lay Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra, ary izy le mofonaina. Raisy ho anao zany mofo mba ho an'ny tenanao manokana. Mety mieritreritritsika hoe ngeza loatra angamba Jesosy Kristy dia tsy ho voarapakantsika tahaka ny mihinana mofo e. Raha ngeza le mofo anankiray tsy ho zakatsika ny ray mihinana, fa mety mieritreritra hoe mety hoaniko tsy kelikely angamba, tsy zany nefa ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika. Fa mamofo ho an'ny tenantsika manokana ho an'ny Jesosy a, dia manome hery antsika Jesosy hiatrehana ny fahasarotana eo amin'izany toe-javatra rehetra zany, fahasarotana eo amin'ny fiainana. Mety mandalo toe-javatra sarotra eo amin'ny fiainam-panambadiantsika isika, eo amin'ny fifandraisantsika amin'ny fianakaviana ihany koa. Kanefa dia izao, na zavatra kely mahasorena azy sy na mety ho fanafitohinana lehibe dia eo mandrakariva Kristy. Lay hanina manokana ho antsika rehetra. Ka aza misalasala fa tsy maintsy mihinana an Jesosy zany tsika. Tsy vitany hoe isan'andro ihany, fa vao manomboka mihitsy ny fotoanantsika ary mandritra ny andro tontolo. Tsy hoe zavatra mandehandeha tsikelikely, fenoy zany ny fiainantsika amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny famakinan'ny Baiboly, amin'ny alalan'ny fizarantsika sy ny fahazarantsika mahafinaritra miaraka amin'ny Kristy isan'andro. Dia azo antoka fa manatrika antsika mandrakariva Jesosy Kristy. Amin'ny mamofinaina azy
dia mitondra ny fanampiana ilaintsika mba ho tsara fanahy sy vonina ny amela heloka. Tsy haintsika anie zany amin'ny maha-olombelona tsika Jesosy Kristy no afaka manatanteraka an'izany rehetra izany. Raha tsy misy an'io mofo velona io zany dia ho reraka aingana mihitsy tsika io. Fa io mofo avy any an-danitra io izay raisy ho an'ny tenanao manokana, io no tsy amelantsika iraviravy tanana ka hijanona na hiala manoloana n'izay mety toe-javatra sarotra na ny olana izay tsy maintsy atrehantsika. Ilay mofo isan'andro ary, satria nyresantsika teo, tsy ho an'ny tenantsika manokana ihany, fa mofo izay isan'andro ary mandritra ny tontolon'ny andro. Tsy mahagaga raha io sakafo io mofonaina io dia tsy maintsy nomena antsika isan'andro ao anatin'ny tokantranontsika. Satria dia mila n'izany sakafom-panahy zany ange ny tokantrano amin'ny alalan'ny ireo fotoam-bavaka rehetra, amin'ny alalan'ny zavatra maro isan-karazany izay tsy maintsy ataontsika. Ao amin'ilay hoe témoignage pour l'église volume 3 ary ao amin'ny pejy 500. Aleo isy ora voatokana mihitsy ho an'ny fanompom-pivavahana maraina sy hariva isaky ny tokantrano. Motsy zavatra tsara ve raha manangona ny zanany hoe ho aminy ny ray aman-dreny alohan'ny sakafo maraina mba hisaotra ny ray. Izay any an-danitra noho ny fiarovany nandritra ny alina. Ary rehefa tonga ny hariva, motsy tsara koa ve raha ny ray aman-dreny sy ny zanaka no manatona indray an'Andriamanitra mba hisaotra azy noho ireo fitahiana narotsany nandritra izany tontolon'ny andro izany. Fantatry Jesosy anie fa mila ny mofonaina io tsika fa itsika indraindray no mody mianjona, mody tsy te hafantatra ve, mody ny sasany aza menatra eo anatreny ny zavatra izay atrena sy ny ady zay tsy maintsy hikatrohana, dia hoe manahirana. Fa fantatry Jesosy fa mila an'izany mofonaina izany izasy ianao. Ary tsy hoe indray mandeha ihany, fa isan'andro ary mibetraka miverimberina eo amin'ny fiainantsika mba hiantrehantsika ny fahasarotana, mba hiantrehantsika ny zavatra mety manahirana ao anatin'ny tokantranontsika, ao anatin'ny fianakaviana izay misy antsika. Ry havana malala, raha ho fitinintsika ny zavatra rehetra izay nyrenesina teto, dia samby efa nandalo tamin'ny fotoana maromaro isika, fotoana betsabetsaka ho an'izay manana ny vata fampangatsiahana frigidaire zany. Raha tsy manana an'izany mety any amin'ilay hoe toerana fitehirizana sakafo, garde à manger. Tonga avy any amin'ny toerana avy nale avy any tsika dia manokatra misava, misafidy inona indray ny sakafo misy ato, nono zany, dia mihinana mitady. Kanefa ndraindray impiry koa tsika ny mihinana sakafo tsy mahasoa eo amin'ny fiainantsika. Fampianarana kosa manomboka amin'ity androndroany ity mba handray fanapahan-kevitra tsy anisan'ny nohanitsika ary lahara-pahamehana isan'andro mandritra ny tontolon'ny andro. Ilay sakafo mahavelona, ilay sakafo mitondra aina, ilay sakafo manome ny fanahy ao anatintsika dia Jesosy Kristy. Ary tokony iray feo tamin'ilay Galiliana tsika manao hoe Tompo mba omeo anay isan'andro zany sakafo zany, zany mofo zany ivelomanay. Atao filamatra ary vao mifo maraina dia filamatra ho anao aza manao raha mihitsy ozy, aza manao zavatra, fa zay ny tokony ho atao lahara-pahamehana eo amin'ny zavatra izay ataontsika dia ny manatona ny tompo. Ary nametraka ihany koa ity fampianarana izay natao, ty toroteny izay hiaina ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra maneran-tany, ity toroteny androany ity dia nampianatra antsika fa mila manatona mandini-tena isan'andro, manatona ny Jesosy tsika vao mifo, ary manangana ny altara maraina sy hariva, misaotra an'Andriamanitra amin'ny fiarovany noho ny alina, misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fikarakarany ny fiainantsika mandritra ny tontolon'ny andro. Ry havana malala, andeha ary isika androany anao ny safidy tsara indrindra dia ny hinanana n'ilay mofinaina dia Jesosy Kristy. Andriamanitra ny tany tokantranonao sy ny ankonanao, na dia eo aza ny tsy fitoviana, eo am-panekena sy eo piainana ny fahamarinana, fa Jesosy le mofinaina izay tena ilain'ny tokantrano tsirairay
sy ny ankonana tsirairay androany dia toetra mandrakariva hiaraka amintsika ho fiainantsika ane izany mandritra ny andro mpiainantsika ny tompo no hita ny fanahy no hiasa ho amintsika tsirairay mba mofo isan'andro ho an'ny tenantsika manokana mihitsy Jesosy Kristy aza mijery ny hafa fa ataovy izany fanandramana izany ny tompo ane no memboninaatra amin'ny zavatra rehetra. Amen. Famtinana sy famaranana izay fotoana sarobidy izay ary milo indrindra ny tsodrano dia ho ataontsika horedonina ny hira fa 2:20 hira fa 2:20 aorian'izay dia ho raisika ny tsodrano. Efa ivelomako toko Jesosy ataoko ny fitiavanao nefa tiako raha izao tontolo izao no andray ny fahasoavanao nefa fantatrao ny arebeko sy ny endrananako Jesosy ampidino toy ny fanahinao ampahendry ny olonao Jesosy. Ny fahalalako ny fitiavanao sy ny famonjena tolotrao anameloka izao tontolo izao tsy lazako ny fitiavanao nefa fantatrao ny alemeko sy ny endrananako Jesosy ampidino toy ny fanahinao ampahendry ny olonao Jesosy. Tompo oreno mivavaka ampo ohirao ny fanahinao anafanana sy ampaherana ary koa hitaridalana oresehoanio ny alemeko miaino ny vavako Jesosy ampidino toy ny fanahinao ampahendry ny olonao Jesosy. Iara ivavaka isika tompoko ray be fitiavana any an-danitro Jesosy malala lay mofo ny lanitra lay mofo avy any an-danitro misaotra anao izahay ny amin'ny fitahiana safinonoka izay nomenanay tamin'ity sabata ity nampafantarinao anay fa sakafo mahavelona zany ary tokony hiainanay velomanay amin'ny alalan'ny vavaka amin'ny alalan'ny fandiniana ny teninao isan'andro san'andro ary mandritra ny tontolo ny andro dia tokony ho eo akaikinao mandrakarivo izahay mamela ny elokeny amin'ny tsy fahamendrehana izay vitanay teo aloha ianao no amono ny fahadisoana rehetra ataovy mifanaraka amin'ny sitraponao mihitsy ny sitraponay tompo ary mba hoanina izay sahaza ho anay isan'andro ane ny fiarahana aminao Kristy mandritra izao sabata izao tehirizo ao anatin'ny fahamasinana avy aminao izahay ary raha isaraketo dia andray ny tsodrano avy aminao
raisoariny tsodrano. Hitay anao ane Jehova ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao ane Jehova ka hamindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao ane Jehova ka hanome anao 'ny fiadanana. Amen.